Dia faraka eto indray isika amin'izao alahady fa 20 ny volana novambra taona 2024 izao. Salama tompoko dia nitsioka dia tsy motsinanana trany no manentoento eto amin'ny nosy malefaka ary tsy maro toerana izany indraindray somary mafimafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra aty amin'ny tendrony avaratra sy any ataolany andro ary ny faritra manakaiky azy dia ity manaraka ity ary ny meteo ho amin'ny rapitso alatsinainy ho amin'ny maraina dia izy ny sisan'orana tandripin-drahona ny aty amin'ny faritany Antananarivo aty ho malomaloka kosa ny andro any nosy be sisamby rano any ny amin'ny faritra sisa moa dia ifandimby eo avokoa ny rahona sy ny masoandro ny tolakandro dia faritra maro no isitraka orana tandripin-drahona mety raha kotroka anisan'izany any Sofia Boeny Betsiboka Aloatra Mangoro ny faritany Antananarivo ny faritra Morony Mani Hotomatsiatra ary Orombe ny any amin'ny faritra sisa kosa dia ho maina be mihitsy ny andro dia tsy misy ny azo lazaina mahakasika ny maripana fa dia tahaka ny tsapandroany ihany no tsapantsika eo amin'ny rapitso izany hoe tsy misy ny fiovana amin'ny maraina zao dia 9 hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana voatomatombana etsy amin'ny faritry ny avoatany any avaratra Gasikara any 20 hatramin'ny 24 degré ny any amin'ny faritra atsimo kosa 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ho amin'ny rapitso tolakandro ny mafana indrindra dia 30 degré any nosy be samby rano any Antsohy any Maivatanana ary any amin'ny tendrony atsimony Madagascar iny ny aty amin'ny faritry ny avoatany moa dia 19 na 17 degré ny faritany Tomasiny dia 30 degré celsius dia ireto ilaina jerena ihany koa raha epita ranomasina isika andeha hanorana malefaka any Milan sy Johannesburg ary Bangkok ifandimby ny rahona sy masoandro any Nairobi ary ny faritry Paris dia ibalika be mihitsy ny masoandro dia ifandimby ny rahona sy masoandro raha ho amin'ny rapitso any La Réunion sy Seychelles any hanorana malefaka kosa ny faritry Comore akaendrika tandripin-drahona izany any Maurice dia izay aloha ny meteo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao mirary herinandro mahafinaritra ho antsika ny meteo Madagascar manome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.